Zavamisy manodilinay feno sinto sy tomany reo fahoriana mianjady mila tsy ho zaka intsony mitalao
tafahoana amintsika tsirairay indray amin'izao andro faefatra nyity fandaharana izay hiarahantsika ity. Ao anatin'ny andro maromaro isika dia manana loha hevitra lehibe anankiray isika manao hoe antombotra ny andro Hody aho. Mialohan'ny hidirantsika ao amin'ny fizarana fahaefatra ary ao anatin'izao fandaharana iarahantsika izao dia handeha indray isika hiara hivavaka. Ray malala tsara indrindra sy any an-danitro, atolotra ianao indray amin'ity anio ity ny dera ny saotra ny laza. Misaotra indrindra anao izahay noho ny fitahiana, ny fitantananao, ny fanampinao dia tafahoana soamantsara eto indray izay mianakavy. Misaotra noho izao fotoana mamy izao. Meteza hiaraka aminay. Aoka ny fanahinao hiasa ty amponay. Aoka ny fitahianao ho arotsaka ao aminay mandrakariva. Ary raha hanaraka ny teny izay ho atolotra ao izahay dia ianao hitahiry izany ao amponay. Ianao no hiasa ary hitondra fifaliana sy fitahiana ho anay tokoa ny teny izay ho atolotra ao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Eny ary ry rankizy malala ary tanora namako hiaraka eto indray isika. Nefa eo koa dada sy neny, eo ny lehibe. Tsika mianakavy mihitsy no hiaraka satria izao fotoana izao dia ahafahantsika miaraka manao dinidinga ao aminatin'ny mpianakavy. Ny loha hevitra ho antsika androandry tanora sy ankizy dia hoe mitsahatra ho ako ve izany. Mitsahatra ho ako ve izany. Fanontaniana hafakely nefa fanontaniana mety hipetraka amin'ny ankizy sy ny tanora izany satria ny ankizy ao anatin'ny ankizy sy ny tanora ny hery ohatrany tsy mety vizaka izany mihitsy. Roviana vao hitsahatra okaloha mbola anao an'izao zange tsy reraka mihitsy dia mahita zavatra atao foana dia ahoana mila mitsahatra. Andeha hojerentsika hoe inona indray no resahantsika ao anatin'izany hoe mitsahatra ho aiko ve izany. Toy mazatra antsika ny Jaona 4:12 dia anisan'ny vakiteny fototra izay raisintsika mandritra ny herinandro dia manao hoe lazaiko aminareo marina dia marina tokoa izay mino ny asa ataoko no ataony. Mino an' Jesosy isika ary ny zavatra ataon'i Jesosy no arahantsika. Nanome ohatra be da be ho antsika izy tamin'ny dinany tetỳ tany niara-nonina tamintsika izay ohatra tia no alaintsika tahaka dia izay no anton'izao teny izay nomen'i Jesosy izao hoe mino ahy ianao raha mino ahy dia nataoko no ataovy. Izay nalehako fomba ny ainako an'izany no mba ho ataonao akoho. Dia amin'ity anio ity aritsika dia hijery teboka anankiray indray. Teboka anankiray izay nataon'i Jesosy ary anisany nahasarotiny azy ary matetika ary io zavatra io dia nampifamaly azy tamin'ireo mpitarika fivavahana tamin'izany satria tsy araka izay ny eritreretan'ireo mpitarika fivavahana azy no nanaovan'i Jesosy anazy. Ninona re izany? Andeha ho tohizantsika. Ny Lioka 4:12 andininy 4:12. Lioka 4:4 azafady. Lioka 4:4 andininy 4:12 dia nisy fiainana efa nahazatra an' Jesosy. Fiainana efa nahazatra azy. Inona no lazainy teny? Dia tonga tao Nazareta izay nahabe azy izy ary araka ny fanaony dia niditra tao amin'ny sinagoga tamin'ny andro sabaty izy ka nitsangana hamaky teny. Araka ny fanaony nahazatra azy. Fanaon'i Jesosy mandrakariva rehefa tonga ny sabata dia miditra ny sinagoga izy ary namaky teny izy tamin'izay fotoana izay. Rehefa mandeha mivavaka isika rankizy sy tanora dia iza no arahantsika
fanaontsika foana zany e matetika tsika rehefa tonga ny andro anankiray zay fandehanantsika mivavaka de lasa mandeha daholo de fanaontsika le izy no arahantsika ilay fanarahantsika ny torohevitra na ny ohatra nasehon' Jesosy ve no rahantsika sa dada sineny hoe dadanay sineninay mandeha rehefa ohatrao de mandeha zahay inona no tena mahatonga atsika mahazatra atsika mandeha mamonjy ny sinagogana mandeha ny fiangonana amin'izay andehanantsika makany fa Jesosy de nampianatra n'io zavatra anankiray io nampianatra nanoro hevitra ary izy mihitsy no nitarika de eo zany tsika de hoe inona ary zany no atao le inona ary zany no izy andeha mihitsy tsika hiverina ny alavitra be tany amin'ny fahamoronana de eo no ahitantsika hoe ahoana le nahazatra an' Jesosy inona ny fomba fanaony ohatry ny ahoana zany hoe sabata izay nandehanan' Jesosy izany verina any amin'ny Genesis isika tany amin'ny andro ny fahamoronana Genesis 2 de ny andininy 2 sy ny 3 andenga eo vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy ary tamin'ny andro 7 de vitan'Andriamanitra ny asa efa nataony ary de nitsahatra tamin'ny andro 7 izy tamin'ny asany rehetra zay efa nataony ary hitan'Andriamanitra ary Andriamanitra nitany andro 7 sy nanamasina azy satria tamin'izany no nitsaharan'Andriamanitra tamin'ny asany rehetra izay noforonony tamin'ny nanaovany azy nitsahatra izy rehefa vitany daholo ny asany rehetra tadidinareo ny famoronana be zavatra nataony ny andro voalohany ny andro 2 andro 7 andro 4 andro 5 andro 6 vitany daholo ny zavatra rehetra vitany hatramin'ny olombelona rehefa tonga ny andro 7 de naninona izy nitsahatra izy tamin'ny andro 7 teo zany nanomboka ity andro 7 ity fitsaharana teo ny nanomboka le izy inona no nataon'Andriamanitra tamin'izany andro 7 izany Andriamanitra aloha nanome an'le izy voalohany indrindra de inona no nataony araka le vakiteny novakitsika teo hoe nitsahatra izy tamin'ny andro 7 rehefa vita ny asany de tao amin'ny andininy 3 de hoe ary Andriamanitra nitahy ny andro 7 sy nanamasina azy inona daholo zany nataon'Andriamanitra nitsahatra izy aloha zany hoe tsy nieritreritra n'ireo fanaony andavanandro intsony ireo asa nandritry ny nemana zay nataony fa natsahatra ny tanteraka izany nitsahatra izy tamin'io andro io de inona koa nataon'Andriamanitra notahiny nitahy zany andro zany izy ary nanamasina izany andro zany izy de natolony any Adama-Eva razambe atsika izany ity andro ity de notahiko nitsaharako ary no amasiniko de atolotro anareo ihany koa mba hitsahara anareo ho amasinareo ary tsy ho any Adama-Eva irery ihany fa ho antsika rehetra taranany aty aoriana de natolotr'Andriamanitra ho antsika izany nisy fotoana tokoa manko adininy olona izy io adininy satria rehefa tafiditra ny fahotana araka izay fahitatsika teo aloha tafiditra ny fahotana de lasa niova ny toe-tsaina de be da be ireo zavatra ny fanarahana tamin'Andriamanitra satria tafasaraka tamin'Andriamanitra ny olombelona de adininy olombelona izany andro nomen'Andriamanitra izany tamin'ny andro zanak'Israely de namafisin'Andriamanitra indray namafisiny indray efa nomeny teo aloha izany fa namafisiny indray tao anatin'ny didy 10 ao amin'ny Exodosy 20 no ahitantsika ny didin'Andriamanitra de ny andininy 9 hatramin'ny 11 no ahitantsika ny fampatsiahivan'Andriamanitra indray ity fitsaharana ity tsy hoe reraka Andriamanitra de tsy maintsy mitsahatra azotsika le izy rakizy sy ny tanora tsy hoe rehefa reraka satria reraka de mitsahatra
fa tena hoe andro manokana no tahina sy no amasinin'Andriamanitra manokana io ary tiany raha mba hitsara antsika ihany koa tahaka izay nataony. Andrainge hojerentsika ilay fampatsiahivana mandeha nomen'Andriamanitra teo an-tendrombohitra Sinay, nomena ny zanak'Israely, nomena antsika rehetra amin'izao fotoana izao. Exodosy 20:9-20 ovakitsika manontolo izy. Mahatsiarova ny andro sabata hanamasina azy, enemana no iasanao sy anaovanao ny raharahanao rehetra tahaka ny nanaovan'Andriamanitra ny azy zany, enemana no niasany. Fa inantoiny fa sabata ny Jehovah Andriamanitra ao ny andro fahafito. Inona zany le andro fahafito? Sabata. Zay le nitsaharan Jesosy araky ny nahazatra azy toy ny fanaony, fa sabata ny Jehovah Andriamanitra ao ny andro fahafito ozy izy. Le andro fahafito zany mira sabata. Andeha ho toizantsika indray le vaky-teny. Ko aza manao raharaha akory ianao amin'izany, na ny zanakao lahy, na ny zanakao vavy, na ny ankizy lahinao, na ny ankizy vavinao, na ny biby fiompinao, na ny vahininao izay tafiditra eo am-bavahadinao. Dia iverina kely amin'iny tsika. Aza manao raharaha mitsahatra hoy Jehovah. Iza ozy izy? Ny lehibe ihany ve? Na ny zanakao lahy ozy na ny zanakao vavy. Midika zany fa na ny ankizy na ny tanora dia mila maninona ihany koa? Mila mitsahatra. Tsy voatery hoe sange tsy vizany, nanao zavatra nianatra nandritry ny herinany, nandritry ny enemana, miasa nandritry ny enemana, za mbola tsy vizana fa za tsy mila mitsahatra zany. Fa Jehovah ny teny hoe sabata ny Jehovah Andriamanitra ao ny andro fahafito, dia aza manao raharaha ianao amin'io fa mitsahatra. Iza ozy izy? Ny rehetra, na ny ankizy, na ny tanora, na ny lehibe. Dia toizantsika ihany le vaky-teny. Satria modely Andriamanitra, nomen'Andriamanitra antsika le izy, dia inona indray ny toyiny? Fa enemana no nanaovan'i Jehovah ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina mba amin'izay rehetra ao aminy, dia nitsahatra izy tamin'ny andro fahafito. Izany no tahiany Jehovah ny andro sabata sy nanamasinany azy. Nomen'Andriamanitra antsika le izy. Nasehony fa hoe za Andriamanitra hoy izy. Niasa nandritry ny enemana, nanao ny famoronana rehetra, nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina izay rehetra ao aminy, ny olombelona. Niasa nandritry ny enemana dia nitsahatra hozy Jehovah tamin'ny andro fahafito. Dia notahiako izany andro izany, namasiniko izany andro izany. Dia ahoana hozy izy ary ambony ary avy eo? Mahatsiarova ny andro sabata. Ny andro sabata mira andro fahafito. Mahatsiarova. Averintsika vakinange, mahatsiarova ny andro sabata hanamasina azy. Nampatsiahivin'Andriamanitra indray mandeha fa tokony ho tsarovantsika ary amasintsika ny andro sabata, ilay andro fahafito izay namasin'Andriamanitra. Tena zava-dehibe izany. Ary rehefa tonga teto an-tany Jesosy dia nasehony indray teo amin'ny fiainana izany. Dia hoy Jesosy hoe izay mino ahy dia ny asa ataoko no ataony koa. Raha mino an Jesosy isika, satria ny finoana an Jesosy ihany no azahoantsika ny fiainana mandrakizay, dia hoy Jesosy hoe izay mino ahy ny asa ataoko no ataony koa. Zany rakizy, izay nataon'i Jesosy no andeha ataontsika koa. Dia hoy Jesosy, isaky ny sabata izay nahazatra azy dia tsarony foana fa hoe mahatsiarova ny andro sabata namasina azy, dia nandeha tany amin'ny sinagoga izy nitsahatra nanamasina izany andro izany. Tena zava-dehibe izany. Ary aniza moa le sabata? Satria indraindray natokana ho an'ny olombitsy ve? Natokana ho an'ny antokon'olona vitsy ve? Indraindray isika manao hoe andry zareo zany fa tsy atsika. Sa natokana ho an'ny firenena anankiray izany? Dia mbola ao anatiny io
didy fa efatra izay nomeny Jesosy io ihany dia hitantsika fa hoe ahoana ozy sabatany Jehovah Andriamanitra ao ny andro fafito fa sabatany Jehovah Andriamanitra ao ny andro fafito any Jehovah ny sabata fa tsy an'olombitsy dia natolony ho antsika izany nasehon'i Jesosy izany ary mbola naveriny Jesosy ihany izany rehefa tonga teto an-tany izy rehefa nifampiresaka tamin'ireo vahoaka sy ireo mpitarika ireo mpisorona sy ny fariseo izy dia namafisiny lioka toko fahaenina andiny ny fahadimy dia ahoana ho izy ary hoy izy taminy Jesosy no niresaka tamin'ireo mpisorona sy ny fariseo tamin'io tompony sabata ny zanak'olona Jesosy ilay zanak'Andriamanitra nidina teto an-tany tonga olombelona dia mbola tompony sabata satria izy Andriamanitra tompony sabata ny zanak'olona any Jehovah ny sabata an'Andriamanitra ny sabata dia atolony ho antsika mba hitsahara antsika mino an' Jesosy ve ianao izay nataon'i Jesosy no andeha ataontsika korakizy sy tanora namako rehefa tonga teto Jesosy dia laza foana izy hoe tsy tonga andrava ny lalàna aho satria indraindray hoe efa niovane zany dia nanamafisiny Jesosy no amafisiny Jesosy tao amin'ny Matio toko 5 andiny 7:20 sy 8:20 hoe aza ataonareo fa tonga andrava ny lalàna aho sy ny mpaminany raha tonga teto an-tany aho Jesosy ny atongavako tsy andrava ny lalàna sy ny mpaminany aho tsy tonga aho andrava fa anatanteraka ary no tanterahany tokoa izany ary tiany raha mba ataontsika ary tsy sarotra izany tsy sarotra ny manaja ny lalàn'i Jehovah tsy sarotra fa ny fitiavana arak'izay efa niresahantsika teo aloha dia ahoana ho izy Jaona toko 4:10 raha tia ianareo dia hitandrina ny didiko raha tia ianareo dia hitandrina ny didiko rankizy ry tanora namako ray aman-dreny malala tia an'Andriamanitra ve isika tia an' Jesosy ve isika fa raha tia azy isika dia asehontsika amin'ny fitandremana ny didiny izany amin'ny tian'io ity ary raha nare izany isika dia andeha hanapa-kevitra mety tsy fantatrao izany tamin'ny andro taloha mety nanaoko totoa ianao teo amin'ny fanajana sy ny fanamasinana izany andro izay nomen'Andriamanitra izany hitsaharana rankizy malala ry tanora malala ho anao ihany koa ny fitsaharana tena ho antsika rehetra mihitsy ny fitsaharana raha nataoko totoa izany hatramin'izay mety fantatra ihany fa nataoko totoa raha tsy fantatra mihitsy andeha hovaina indray ny famindra andeha hanapa-kevitra amin'ity anio ity mino an' Jesosy mino an' Jesosy ianao anara-dian'i Jesosy ary tian'i Jesosy andeha ho tandremantsika indray ny sabata amasinitsika indray ny sabata ary tsahatra isika avelantsika ny eritreritra momba ny asa rehetra nandritry ny enemana ny zava-manahirana rehetra nandritry ny enemana ny asa mbola tokony atao dia andeha ho atsahatra antsika fa hiaraka hifaly amin'Andriamanitra isika hanamasina ny andro sabata hitsahatra ary hidera azy noho ny zava-bitany ny zavatra rehetra izay natolony antsika ny masoandro ny rivotra ny zava-mananaina ny sakafo ny fitahiana rehetra izay natolony antsika izay namboarina nandritry ny enemana dia andeha hisaorantsika azy sy iderahantsika azy amin'izany andro izany tapa-kevitra indray ary ve ianao andeha ary hoentsika eo anatrehan'Andriamanitra ny fanapahan-kevitra antsika Andriamanitra misaotra mankasitraka indrindra anao izahay tamin'ity anio ity ny resaka taminay indray ianao nampafantatra anay fa hay ny andro fafito izay nitsaharanao dia ilay sabata izany no amasinao no tahinao ary nampatsiahivinao taminay indray hoe mahatsiarova ny andro sabata hanamasina azy tianao amasinay hatrany ny andro sabata ary efa naseho an' Jesosy teo amin'ny fiainana raha tetỳ an-tany izy
fa ny fanaony rehefa tonga ny sabata dia mandeha any amin'ny sinagoga izy manamasina mitsahatra rehefa andro sabata. Ray malalo mifona izahay fa betsaka ny tsirambina vitanay teo amin'ny fanamasinana n'izany andro nao masina izany. Betsaka ny tsy nentina taonay fa adosoana mihitsy vitanay. Mamelahy eloka Jehova ho efa tombotra ny andro, akaiky ny fotoana izay avianao. Ampio izahay mba hanaja sy hankatoa ilay didy izay nomenao anay. Ome hery izahay ary mba handeha araka ny sitraponao izahay. Ampio izay mba hahita fifaliana aminao amin'izany andro masina izany. Dia ny fanapahan-kevitray dia mba aoka ianao mihitsy no hitahiry sy ampitoetra izany eo am-ponay, ampatsiahy anay mandrakariva ka tsy ho azon'ny satana esorina ao anatinay izany fanapahan-kevitra izany. Amin'ny anaran'i Jesosy no hanonanay ny vavaka. Amen. Dia izay indray ara ny fiarahantsika tamin'ity anio ity mametraka ny mandra-pioana indray ho amin'ny ampitso indray.